Ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavarotrisika amin'izao fotoana izao, iray amin'ireo mahatonga ny aretin-kibo, mahatonga fivalanana ihany koa ny fahaloton'ny rano izay sotroin'ny ponina fitaovana voatonga eto amintsika ny purificateur d'eau izay mampiasa ny teknolojia avo lenta. Ny asan'ireo fitaovana ireo moa dia manadio avy hatrany ny rano mba ho afaka sotroina avy hatrany. Anisan'ny miteraka aretina ny fisotroana rano tsy azo antoka, tsy madio. Efa tonga eto amintsika ny vokatra manadio ny rano na ny purificateur d'eau lifeshow ary ny fikambanana fanasoa izay miasa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampananana ny rano madio no manaparitaka izany. Inona moa ny tena mampiavaka ity purificateur d'eau ity? Izy io zany ny purificateur d'eau micro-organique ny fiantsoana azy filtre eau zany ny ankabeazan'ny afantaran'olona azy. Izy io avy amin'ny vokarina société suisse hatramin'ny 2002 zany nanaovana an'io. Dia izy io mifiltre manadio ny rano zay farany zay maloto indrindra hoe hita any ambanivohitra na eto andrenivohitra ary rano avy amin'ny renirano, ikopa ohatra vao mandroseza sy ny sisa. Atao ho an'ny faritra zay hoe tsy manana rano madio sotroina zany izy io. Io tsy mila herinaratra, tsy mila batterie, tsy mila pile, tsy mila électricité zany fitenenina azy. Any etsika caverne d'Alibaba izay nokarakarain'ny Inner Antananarivo farany teo moa izy ireo ary dia naseho ny tompon'andraikitra fa tena azo sotroina tokoa ny rano voadio amin'ny alalan'ity purificateur d'eau ity. Amin'ny alatsinainy izao moa no ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy eto amintsika ny vokatra lifeshow.